Distrik Lalanguinha, Rapemanasoa, Benjamin, Rapenza, honorable. Ni candidat Fresh-Sakina ao amin'ny district Nambalavao, Andriamatoa, Rasomasapy Jean-Claude. Ny candidate avy ao amin'ny district Vangaindrano, Madame Eleonore Joyce. District ny Fanadiana, Ramaroas Max, Fanadiana. District ny Iosy, Rakoto Armavo Louis José. Manaraka azy any ao amin'ny district ny Vohibe, Andriary Naina Fanomezana, igny ny agny Vohibe igny. Raha ny Ambohimasoa moa zany a, tononontsika ihany a district Ambohimasoa raha ary manana Soanoro dia teka mabe ihany ho azy na dia tonga eto azy izy fa any izy. Zay. Hitasika ny fifidianana filoham-pirenena 700 mahery ny mpifidy no tsy tonga nadatsabato ary tsy nanome vato an'izay milaza fa filoham-pirenena lanim-bahoaka amin'izao fotoana izao, ka izay 700 zay no hetsika androany andany ny reto solombavam-bahoaka reto. Fitopolo isan-jato maro anisany dikan'izany ary zay ny tanjo napetrakisika tao anatin'ny Fresh-Sakina, mila maka fahefana sika anova ny tsy mety eto Madagasikara satria sy mahomby ny mpitondra. Matoky manana anareo eo, matoky manana ny Fresh-Sakina fa hafa izy amin'ity satria hitambatra ny hery ka ho azo sikany ny tazona napetrakisikany. Sisy tokony andeha irery sony fa ifamatotra, ifanohana, ifanotrona ary azo fandresena isika rehefa tena mipetraka ao anatin'izay Fresh-Sakina zay, ary zay ny anentagnako isika rehetrarehetra, miraisa ina Fianarantsoa, miraisa ina Madagasikara ho azosika ny fandresena. Tsy hitanjo hasasarany izahay satria ny soratra masina dia miteny hoe ny atao hoe tia dia izay mieritreritra hasara sy hahasoany olo tiny, eny fa nahamoizany ny ainy ary volony izahay hanolotra ny ainay. Sy tiako ilay miteny an'ilay teny hoe ny fitiavana lehibe indrindra satria mety hoe ny fitiavan-tena logoavana indrindra angamba ny tohin'izay zavatra zay. Lavy Madagasikara resy hitolona izahay ho an'ny tanindrazanay mba hahasoan'ny taranakay. Ka eto dia mampanantena sika vahoaka ny Fianarantsoa province manontolo, misangana, mivondrona, mbola sy leo fahatrana ve, mbola sy leo fagnarahan-dalàna ve, mbola sy leo lainga ve, mbola sy leo fitaka ve. Andao isika ifanometanana amin'reto ray aman-dreny reto hampanjaka ny état de droit, hampanjaka ny bonne gouvernance ary izery ny soa iombonana izay lehibe dia ny
ny soa ho an'ny olona sy ny maholona. Tamin'ny andronao anika nafinaritra, voky ny kilongam-pianatra, dongadonga ny reny mpianakaviana. Fa ankehitriny sahita soa ny ilazana azy. Mandodona eo ambaravarana ny fahatrana dia mivoaka agnambonana ny fitiavana be ny tanora amin'ny sarabady. Simba ny fiarahamonina, simba ny soatoavina maha-malagasy, simba ny soatoavina maha-kristianina. Very fanahy mbola velona ny vahoaka malagasy fa say fianara soa fotsiny.